Nandritra ny famindrapitantanana androany niaraka tamin'ny ministra teo aloha Valérie Ramonjavelo no nanambaran'ny Premier ministre Christian Tse fa nangataka fiara-miasa amin'ny manam-pahefana Amerikanina indrindra ny FBA ary koa ny fiara-miasa amin'ny Interpol ny fanjakana malagasy mba hanampy amin'ny fikaroana ny marina momba ny raharaha fiaramanidina Boeing 777 izay mitondra ny laharana 10R avy eto Madagasikara. Nanambara ihany koa ny Premier ministre androany fa na izy na ny filohan'ny Repoblika dia tsy nahazo fampahafantarana mihitsy momba ity raharaha ity nanomboka tany Ambiandohana. Ho tapaka ny ampandalana eo anelanela ny Manjakakandriana sy Marozevo ny Zoma voalohan'ny volana Aogositra izao amin'ny 12 toandro hatramin'ny 2 tolakandro raha ny fampahafantarana avy amin'ny ministera ny asa vaventy. Ny fanampoana vato izay ilaina amin'ny fanamboaran-dalana ary tafiditra ao anatin'ny tetikasa fikojakojana lalam-pirenena faharoa izay mampitohy Antananarivo sy Toamasina no antony raha nitatitra. Tsy misy ny lalam-piviliana azo ifamoivoizana mandritra ny fotoana fanampoam-bato fa manentana ny rehetra ny ministera mba hanaraka ireo toromarika izay omeny tompona andraikitra eny an-toerana. Mandidina ny 700 ireo fiara fitateram-bahoaka izay niazo ny lalam-pirenena faha-efatra mampitohy Antananarivo sy Mahajanga nanomboka ny voalohan'ny volana Jolay lasa teo raha ny teo anivo ny gara Makiando Tapenaka manokana araka ny tatitra avy amin'ny tompona andraikitra eny an-toerana. Mahery ny 700 kosa ny isan'ireo taxi brosy izay niazo ny lalam-pirenena faharoa mampitohy ny an'ny Renivohitra sy Toamasina. Na eo azy izany tarehimarika izany dia milaza ireo kooperativa mampiasa ireo zotra ireo fa niena ny samy mpandeha raha oharina tamin'ny taondasa raha amin'ny vanim-potoana ny fiaran-tsasatra toy izao. Ao ohatra ireo milaza fa raha mahafeno fiara efatra taloha dia 2 na iray sisa amin'izao fotoana izao. Misy 700 ny isan'ireo atleta, tanora ary teknisiana izay mandrafitra ny delegasiona malagasy izay handray anjara amin'ny lalaon'ny vaomeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena aty amin'ny ranomasimbe Indiana ny Sezi SOI. Taranjam-panatanjahantena miisa 7 no andraisan'ny Madagasikara anjara amin'ity lalao izay tanterahana ny Seychelles manomboka ny fiandohan'ny volana Aogositra izao ka hatramin'ny 7 ny volana Aogositra. Rampitso no anainga ny andiany voalohany amin'ny delegasiona malagasy. Efa ao anatin'ny fanomanantanteraka amin'izao fotoana izao ny KKK Kayamba. Ny amin'izao izay tanteran'izy ireo amin'ny farany herinandro izao amin'ny fotokorta ny lasety Ivandry. Isy ny KKK Kayamba ny Zoma voalohan'ny volana Aogositra izao ary ny KKK Kayamba Mpianakavy ny alahady 7 volana Aogositra. Ny fampisehoana moa dia rahana amin'ireo mpanao antsikana izay fanta-daza eto Madagasikara toy ny Eric Honora, Francis Turbo ary Gottlieb.